ny olona akasitrahan'Andriamanitra. Eto fanontaniana mipetraka aminao izany. Mety mahatonga fisainana ho anao izany. Androany dia omen'Andriamanitra anao ny vahaolana hamaliana izany. Tsy misy vidiny amin'Andriamanitra ny fisehosehoana ivelany rehetra. Maro amintsika ny mihevin-tena ho ambony noho ny hafa. Ary mazana isika no toa mihevitra fa zava-poana ny hafa manoloana antsika. Kanefa ambony lavitra dia lavitra eo mason'Andriamanitra ireo izay manahaka sy manaraka ny ohatra nasehon'ilay nandehandeha nanao soa sy nanampy ny mpiara-belona taminy raha mbola teto amin'ity tany fandalovany ity izy. Ireo izay miezaka manaparika sy mampitraka ireo kivy sy ketraka, ireo izay mianatra ny asa nataon'i Kristy teto an-tany, dia omen'Andriamanitra toerana ambony sy toerana ankasitrahana eo amin'ny fiainany manontolo. Mandray sy miompona amin'ireo mpianan-tsotra ireo izy ary manampy azy ireo mba hahita fahombiazana eo amin'izay ataony. Tsarovy fa tsy ny fahaiza-manao ny olona no haneken'Andriamanitra azy, fa noho izy mikatsaka ny tavany sy ny fanampiany. Ireo izay olona vonona hizaka ny fitsapana mahamay sy ny tsindry amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanetretena, ireo no olona akasitrahan'Andriamanitra hiaraka aminy. Izao no tokony ho tanjontsika eo am-piasana, dia ny hanome voninahitra an'Andriamanitra sy ny momba azy manontolo amin'izay ataontsika. Iompifaliana amintsika Andriamanitra ary ahita fiadanana sy fifaliana isika amin'ny fiainantsika ankehitriny, hanomana ny fiainantsika mandrakizay. Tsarovy ary fa hipetraka eo akaikin'i Kristy ianao, eo amin'ny seza fiandrianany, raha mandany tenanao sy manome lanja ny hafa mandrakariva. Engany ho tanteraka aminao izany, ka mba ho olona akasitrahan'Andriamanitra ianao. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra noho ny amin'ny teninao, mba irinay tokoa no ho olona akasitrahanao, ko ampianaro izay araka izany teny izany. Meo fanetretena mba hahafahanao manova anay, dia mba ho voahova ny fahasoavana ny fiainanay manontolo. Tehirizy ho anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.